Koko daholo ny zanagasikara raivoatra. Verina indray zako amin'ny resaka fanasana andro satria misy anareo mandany any anatin'ny mesazintsika hoe atahoana le manisa andro fa tsy hainay le izy. De ho azavaiko zany izy efa nandeha le publication de mbola merinandray ako zany anao izy mba hazava tsara amintsika rehetrarehetra le izy, indrindra fa ho an'ny tovovavy malagasy. Ny fanasana andro tompoko de nanay am-pianarana manomboka kilasy fahaenina de mianatra momba an'izany ny mpianatra rehetrarehetra. Fa kosa ho averintsika amin'ny teny malagasy izy androany de mihinako fa mba hay daholo ny malagasy rehetra indrindra fa ny tovovavy satria fiainan'ny tovovavy le izy. Ndao ary ny dingana voalohany kiripiso de maka calendrier zany indria aloha. Ny calendrier atao indria de ao anatin'ny 3 volana indria no remarque izy maka stylo sy calendrier atao ohatra hoe tonga fotoana indria androany de manomboka eo amin'ny calendrier io indria manapotsitra le apindry point anankiray eo mandra-pahatonga le izy any amin'ny tonga fotoana andria manaraka de isaindry ny totalin'iny andro iny misy 28 jours, 20 andro, sa 20 andro, sa 30 andro, sa 32 jours, arakaraka izay. De ao anatin'ny 3 volana indray no miremarque an'izay. Vitandreo avy hoe 28 ny indria sa 32 sa arakarak'izay izy eo anatin'ny 3 volana indray maharemarque amin'izay. Zay zany dingana voalohany. Ny dingana faharoa ihany koa de mila ianarantsika hoe atahoana aiza zany le 14e jour de atahoana manisa anazy. Mianga avany erina indray zany tsika no midina miverina am'le izy. Alaina ohatra zany hoe tapitra 30 ina moa zany 30 no tapitra treo ny faran'ny fotoana de manomboka isaky ny première zany indray no tonga fotoana de manomboka eo amin'ny 30 indria de manao moins 14 manomboka 30 29, 28, de firy zany 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. De any amin'ny 16 andro eo zany le atao 14e jour le mampalonaka vehivavy mora hoe bevoka indrira ao anatin'izay. Lesona roa zay. Ny lesona fara indray nefa de tsara ho fantatry indria ary mila mitandrina indriry piso kely. Ny tsirinainan'ny lehilahy amin'ny ankapobeny de maharitra 5 andro zay vao maty. Rehefa milely ny olona anankiroa ny tsirinainan'ny lehilahy farafahakeliny de miisa eo amin'ny 10 ny mivoaka avy amin'ny bibitiny na tsirinaina iny. Kentsina mitambatra be anankiray de tsy hitatsika fa raha tena hoe jerena any amin'ny microscope zany de ohatran'ny efa hitatsika iny ohatran'ny karazana le zavadavatra kely be ohatran'ny kankana kely be lehibe iny. De ny fitambaran'indrindra iny raha kely indrindra zany de zay. De raha nefa tsy maintsy ray amin'iny ihany no tafahoana amin'ny tsirivavy any anatin'ny tranonjaza, lalanjaza. De tsara kokoa zany ina nefa tsy mety maty raha tsy ao anatin'ny 5 andro eo ny tsirinainan'ny lehilahy. Ny sasany tonga de maty eo. Ny sasany mbola miandry andro kely, ny sasany le tena matanjaka afaka 5 andro vao maty. Karaha tondrika hoe ato amin'ny ataony hoe ny première zany tonga fotoana de ato amin'ny 16 ato indray zany mila mitandrina satria eo ny 14e jour de ho hitandry tsara fa ao aorianan'izay indray raha ao anatin'ny raha hoe 10 zany indray no milely androany de 5 andro ao aorianan'iny efa tonga ny 14e jour de mety atahorana ihany hoe ho bevoka. Fa ny zavatra tsara mba tiako atoro raha toka hoe tena hoe te hilely tokoa eny te hilely daholo rehetrarehetra. Tsara mba hoe ny dokotera zareo atona voaloha. Ny dokotera no fanafody voalohany. Ny vehivavy de manana ny toe-batany daholo. Raha ohatra zao ka mbola mpianatra indry manomboka eto amin'ny tinina zaza miala sakana de 28 jours ny tonga fotoana indry. Fa rehefa miakatra indry eo amin'le manambady eo miakatra 25 eo indry manambady
lasa be ady saina be ndry lasa be dehibe zavatra makarary lohany de lasa 32 na 33 na lasa 29 lasa mikorotana ny fadim-bolana. De tsara kokoa manantona dokotera de izy mahalala hoe zao mety aminao zao mety aminao de ho jereny toe-batanao. Be de be ny fomba atao mba iarovana ny voka tsy hipetraka. Ary misy ihany koa ho an'ny lehilahy ny atao hoe vasectome. Ny vasectome de manakana ny tsirinaina tsy hiona amin'ny tsirivavy rehefa milely ny olona anankiroa. De mba tsara ihany koa zany ny lehilahy mba hoe manao an'izay fanabeazana izay mba tsy ho vehivavy foana koa zany andeha hoany fa mba miaraka ianareo roa satria samy mila le fahafinaretana daholo ange mivady rehetrarehetra e. Tsisy maharatsy an'izany ary tsisy mahamenatra zany fa lalam-piainana. De mila mahafantatra aleo misoroka toy izay mitsabo. Ohabolantsika malagasy le izy. De mba mila misoroka isika menakavy mba hialana amin'le zay zavatra zay satria be de be ange zareo impiritsika mahita ny zaza renany angabone, zaza renany anaty rano tsy fatabevinary mampalahelo ange reny. De mba hisorohana ny loza ohatran'izany de mba zay. Ary eo ihany koa le ray aman-dreny, ny ankamaroany ny ray aman-dreny malagasy de olona be voka daholo miditra ao tokantrano. Vitsy zany ray aman-dreny zany hoe nanomana tokantrano nianatra tsara tafiditra tamin'ny fianarana de nianatra tsara izy de nanomana mariage izy de nividy trano izy de nividy zao fitaovana zay vao nanambady. Fa ny ankamaroany ny tanora malagasy hatramin'izay nahazona fahaleovan-tena bikina daholo. Bevoka tsy ampitaona daholo. Any am-pianarana de fa bevoka le ty tena tsy maintsy manambady zany. Bikina ragazzi si vanay vatsy le ty bandy nefa ty tena tsisy asa. Le sipanety petonenina sama bevoka. Izy ambena tsiny. Le bibity sa le fory. De mila mizaka ihany koa nefa. Indrindra fa ho an'ny lehilahy mahay vandoha. Ny lehilahy ny tahotry ny lehilahy voalohany de ny vola. Ny lehilahy tena marary raha vao tsisy vola. Tsy arakaraky ny vehivavy. Nefa magaga ny fandaniana de ny lehilahy no be fandaniana kokoa. Alaina ohatra anankiray raha samy manana ray alina ny vehivavy sy ny lehilahy. Ny vehivavy raha manana ray alina mividy friperia, pataloha ray, mividy ambony kely débardeur, mbola afaka mividy savony kely, vidy borosy nify kely tsotsotra, mbola afaka mividy silipo anankiray, de mbola mividy soutien anankiray. Ny lehilahy raha manana ray alina, pataloha anankiray original tsy afaka ny ady varotra de samy miala. Ka izay le mampiavaka ny lehilahy sy ny vehivavy. Na izany na tsy izany ary mifameno ny lahy sy ny vavy. Zay no ilana ny olona anankiroa mivady. De mba tsara mba mifampiresaka tsisy mahamenatra zany resaka lely zany zareo indrindra fa ho an'ny vehivavy ihany koa rehefa hoe manambady ndry tafiditra ao tokantrano de tsisy tokony mahamenatra zany amin'ny resaka lely amin'ny vadindry. Ary lahy ihany koa de aza mitsaratsara ny vadiny lahy hoe kosa ankalany ity zany tena tsy matokololo mihitsy ty sipako ty ay tavera angamba no resaka lely foana izy ato tanàna ty. De tsara ny lahy amin'izany izy fetreretan'ny lahy izy hoe milela any ambadika. Fahafinaretana ange zany ary fahafinaretan'ny olona anankiroa natoraly ao anatin'ny olona anankiroa tsisy mahamenatra tsisy maharatsy an'izany. Ary afaka manantona mpitsabo ihany koa ianareo raha ohatra ka hoe hianatra momba ny lely. Tsisy maharatsy an'izany. Any amin'ny tany mandrosa ange zareo mandoha vola be. Ato amin'ny zavakanto nefa naretana de mahazo gratis nareo mahazo torohevitra. Hiezaka foana ko hanoro ny rehetrarehetra zay mbo te hianatra de mba mifanoro eto zany tsika menakavy. Za akory tsy hoe olana na tafita be tamin'ny fianarana ny tena fa kosa mikarokaroka any amin'ny rehetrarehetra any de mifampiresaka manola de manontany an'izao de mba le zavatra le fianarana atoron'le olona de mba zaraina amintsika menakavy. Na izany koa ara de aza mitsara olo amin'ny endrika ivelany. Nareo zao mijery anahy akeo de tena saindely be rangaty sipy ty va resaka lely foana nataonareo nga mahita fianao ty tsy mahafantatra fianao ty ambadika ty nareo. Tsy azo tsaraina amin'ny endrika ivelany ny olona fa kosa raha mety aminareo le torohevitra de raiso le izy. Raha mahasoa anareo, raha tsy mety aminareo le izy de samy mizaka mivokatra ny jinjan'ny tena fafiny rehetrarehetra ny rehetrarehetra.
Zay magasitraka nanaraka ny vidéo-ntsika hatramin'ny farany dia ny tovovavy malagasy rehetra mba atoroko foana kiry sipakely indri dia aza matim-bola aloha zay le toe-tsain'ny tovovavy malagasy mahita bandy be sosina mitondra tomobile tadio tsara nefa indri fa raha volana ampidirindreo anaty lokely io hoe ty lehilahy ndre tsy akavady andry zany iny lehilahy iny ary indriny mbola fantatry ny leroa fa olona sipa-tsay tsy maniny fianarana raha tsy vitandriko fomba ahoana naiza ndry androany teza zazakely raha bikiny eo ndry dia mila mianatra fiainatokantrano io amin'ny dada sy neny dia mila mifandray tsara amin'ny neny dia neny no iresahana satria neny no vavy ao tokantrano fiainan'ny vehivavy zany dia mba ilaina ny dada ihany koa mba mila mananatra ny zanany vavy satria raha misy anefa avoazan'ny zanaka dia tsy maintsy marary ny ray aman-dreny amin'izao nefa efa rotinina fotsiny hoe bikina ve iza ny ampy voka-tena ale manambady dia izay fotsiny nefa mampalahelo sady miteraka fahantrany firenena io voka tsy ampeverana iny ke zareo miteraka fahantratsika be loatra le olona teraka ny asa nefa tsy misy dia lasa tsisy asa daholo olona rehetra dia ay zara mitombo betsika eto Antananarivo eto dia ny any amin'ny sisiny any koa mebetsaka dia ny sakafo nefa tsy ampy dia ino mimanatra ny asa tsisy ny fitombony zaza loatra ary ny asa tsisy dia miteraka fahantrana ny orinasa ihany koa tsisy misy torohevitra ho atorokanareo any aorindrina rehefa manao vidéo misy fomba fitadiavana vola ihany koa dia ho lazalazaiko ihany le izy any aorina fa ny hatreto aloha izay aloha zany no atolotra anareo dia irariana ny tovovavy malagasy rehetra mba hiaro ny tenany mba tsy ho tratra ny voka aloha loatra ary ndry koa aza mipingapinga aloha loatra tsara ihany koa mba olona tonga saina tonga taona ndry vao miditra resaka lely zany fa tsy hoe taratara fotsiny bandy dia izay tsisy dikany ankely izy mba olona matotra tsara ndry vao miditra eo na tsara kokoa re miditra any amin'ny tokantrano ndry vao miditra amin'izy arakaraka ny olona moa tsy fanerena ny olona rehetrarehetra raha toa ndrika hoe be vokany alohan'ny raha ohatra ndry hoe ny lely talohany nanambady fa zay zany le lalam-piainana raha ao anatin'ny tokantrano ndry vao manambady dia zay zany le lalam-piainana tsy misy fanomezan-tsiny io ny mampalahelo koa nefa dia ny hoe ny ankamaroany ny tovovavy malagasy dia hiara vitaka sy laingan-dehilahy tompony laingan-dehilahy ny vavany fotsiny milaza je t'aime chérie fa le je t'aime ty lazaina dia hoe lely chérie zay le tiany atao hoe je t'aime fa tsy resaka fitiavana matotra rehefa samy lehibe samy tonga taona samy tonga saina samy miasa samy efa miarina ny olona anankiroa eo amin'izay vao mila tsara eo mandinika inona no tokony ataontsika fa raha mbola mpianatra dia mbola resaka revirevy sy kilalao le izy dia aza dia ampidirina loatra ao anatin'ny saina fa fianarana vadiana aloha fianarana mila vadiana tsara ny sipa sy ny bandy manaraka eny foana le izy ary ny anjara tsy maintsy misy aza kivy natao samy anana ny anjara ny olona rehetrarehetra izany dia aza maikamaika aloha loatra zay fa mankasitraka anareo nanaraka ny vidéo antsika hatramin'ny farany dia raha toa ka misy fanontaniana dia soraty amin'ny commentaire ho valitsika ny fanontanianareo eo ihany koa anareo raha toa ka te partage zavatra any anatin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra TikTok, Instagram, YouTube dia apetrao aty aminah dia zaraiko partageko any ny momba anareo rehetrarehetra ny site web ihany koa misy liana site web atsika eo ambony io afaka ampitserinareo le izy raha toa ka manana zavatra tianao zaraina any amin'ny site web nareo alefaso aty aminah dia partageko any ny mombamomba anareo sy rehetrarehetra dia zay mankasitraka anareo amin'ny manaraka indray bye bye bye